Fa tsy nijiry ihany no sedran'izany fahatapahana izany eto amintsika fa ny rano ihany koa anisan'ny voakasika izany olana izany ohatra ny eny amin'ny faritra Ambatobe iny ho an'ireo izay tsy tapaka kosa nefa dia misy ny fiainan'ny pression ka miteraka filaharam-be ho an'ireo izay haka rano fanadidina avy hatrany. Samy aran'ny fahatapahana avokoa na ny mpanjifa ny herinaratra na ny mpanjifa ny rano ny jirama. Misy amin'ireo faritra no tapaka ny rano manomboka ny maraina ary tsy miverina raha tsy ny hariva. Ho an'ireo faritra mandeha indray kosa dia ny ena be ny tosiky ny rano ka miteraka filaharana be eo amin'ireo patsaka izany izay tena mampimenimena azy ireo araka ny nambaran'ny mpiandro irony paompiombonana irony. Ny ena be le pression le rano. Ny ena raha tsy tapaka tanteraka efa elaela zay na tapaka zay efa tamin'ny herinandro ambony iny zao dia herinandro somary sahiran-kinana mihitsy le patsaka zany le satria lasa mandeha. Sandaina ariary ny litatra ny rano amin'ireo paompiombonana toy ity eto Madinika Atsimo ity izay natao indrindra hitsinjovana ireo olona tsy manana rano manokana. Ny fikambanana fanavotana no mitantana ny foto-drafitrasa eto Madinika izay miantoka tanteraka ny fikojakojana ny foto-drafitrasa sy ny fampandehanana izany ary ny fandoavana ny faktiorany jirama.